Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako, tratrindray ty tapany hariva ty indray zany a. Maraintsika mbola nitohitsika tamin'le resaka lodikiny rehefa tafidritsika zany tamin'le resaka hoe volamena voadio tamin'ny afo. Ny moa ny hevitry le volamena voadio tamin'ny afo miresaka le hoe finoana izany. Ka teo ny namaranantsika ny lesona dia eo indray ny hanovizantsika an'ilay izy amin'ny teny ity dia hiditra amin'ny torohevitra hafa ihany koa izay nomen'i Jesosy sika izany. Hivavaka antsika ireny. Jehovah-Andriamanitry ny maro, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa mbola omena indray izay fotoana izao izahay amin'ity tapany tamin'ity andro an'ity ka aokaray ny fanainao masina ny hiasa amin'ny fahafenona anatinay. Ka izy ny mbola ampianatra anay ny teninao. Mionay ny zotom-po indrindra raha efa hianatra ny teninao. Mionay ny fahendrena, mionay ny fahalalana. Sokafo ny fonay raha io, mataranay ny sitraponao. Koa dia mampianaranay raha io ny teninao amin'ny alalany fanainao masina, fa vonin-kiheno izay vahoakanao. Mifona aminao izay natao anatin'izay fotoanany sarana izay raha nisy tsy famendrena fahotana vitanay. Mamindrafo aminay raha io, mamela ny elokay renao, mangataka aminao izay Kristy io, diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao izay Kristy ho afa-keloka. Ary eoka Andriamanitro ny fanainao hitantanay ho amin'ny marina rehetrany. Aoka ny anjelinao Jehovah itoby manodidina anay ka hiaro anay sy tantananay. Aoka ray ho androraonao anay ninao sy ho andreafo anay. Ary eoka le rano zanako ny andrakotra anay ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Eo am-pelantananao ray. Nametrahanay ihany koa ny fampianarana mba tsy hisy arombaka ray izy eo am-pelantananao. Sy ny fifandraisanay ihany koa amin'ireto vahoakanao izay mihaino izao fampianarana izao. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray, kalazay ny anaranao any. Dia mitenena ray amin'ny alalany fanainao masina fa vonin-kiheno izay mpanomponao. Amen. Roso indray arsika ny amin'ny lesona izany. Ino izany no namaranantsika anazy miditra tamin'ilay resaka hoe torohevitra nomen'i Jesosy dia amin'ilay volamena voadio tamin'ny afo. Tsy inona moa ilay volamena voadio tamin'ny afo fa ilay hoe finoana zany. Zany hoe fizahan-toetra antsika zany. Na hoe mitoetra amin'ny finoana antsika na tsy manana ny finoana io ve antsika. Zavatra hitantsika dia izao hoe tsy hita ao anatin'ny lodiki io finoana io zany. Satria nahoana tsy nividy an'io volamena voadio tamin'ny afo izy. Satria nahoana mbola mitoetra amin'ny toerana matimaty, ny toerana misy azy zany. Ka eto anefa Jesosy zany dia izao hoe manome torohevitra Jesosy hoe mividiana volamena voadio tamin'ny afo tamiko, mividiana finoana. Zany hoe io zany tsy ampy eo amin'ilay fiangonana zany izy io. Io no zavatra hitantsika teo hoe izao ny famantarana anaraka izay mino izy Jesosy Kristy. Ametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ny marary. Maminana zavatra mahafaty ary izy dia tsy hampaninina azy zany. Ka kery mena rano izy dia tsy hampaninina azy zany. Namoaka demony izy dia hivoaka ny demony. Zany zavatra zany efa tsy hitanao anatin'ny lodiki zany izay zavatra izay. Ka raha ohatra zany ka tsy hita ao anatin'ny fiangonana anankiray, ireo famantarana ireo izao ny famantarana araka izay mino dia mametra-panontaniana ihany zany ilay fiangonana manao hoe tena mbola tsy nividy an'ilay ody tsy ody maty, tsy mbola nividy an'ilay finoana zany, mbola tsy manana an'io zany dia mila mividy amin'i Jesosy satria Jesosy miteny manao hoe mividiana amiko izy. Manoro hevitra anao izy mba hividy amiko. Io zany sen Jesosy mividy aminy mihitsy zany ianao amin'ilay izy. Ka rehefa manana an'io finoana io zany ianao dia izao hoe raha marary ianao tsy tonga ianao dia hiazakazaka any amin'ny dokotera ianao. Na hiazakazaka any amin'ny hôpitaly ianao na mpitsabo. Fa amin'Andriamanitra aloha no ametrahanao zany. Andriamanitra no iny tokony ataonao vain-dohondra raha zany. Amin'ny lafiny rehetra io tsy resaka hoe aretina ihany. Fa resaka problème amin'ny fiainana io amin'ny lafiny io dia Andriamanitra no hatreo voalohany. Fa be dia be ny milaza fa kristianina vao misy problème kely Andriamanitra ny adiny. Dia rehefa tsisy solution intsony dia izay vao miazakazaka makany amin'Andriamanitra. Nefa izay ny zavatra tokony ho izy hoe Andriamanitra no alehanao voalohany ianao. Izy no ametrahanao ny zavatra rehetra. Dia izay nefa ny zavatra nataony izy. Izay ny zavatra nataon'ireo olon'ny finoana tany aloha rehetra zany ato amin'ny soratra masina zany. Ny mikasika ireo vavolombelon'ny finoana ato amin'ny soratra masina tsika. Ohatra ny amin'izany raha miresaka tsika ny amin'ny Noé ohatra ny Nanoa izy amin'ny teny gasy. Resaka tsika ny amin'ny finoan'i Abrahama. Resaka tsika ny amin'ny Daniel izay tany andavaky ny liona sy ireo namany zany Isadraka sy Mesaka sy Abednego.
izay natao tao anatin'ny laforo mirehitra afo. Eny zany ahitantsika hoe tena olona nanana finoana tamin'Andriamanitra zany reny olona reny. Jerentsika kely angely izy eo amin'ny Hébreu 1:10. Andray ohatra kely vitsivitsy fotsiny tsika eto amin'ity Hébreu ity. Hébreu 1:10 dia raisitsika ny mikasika ny Abrahama ohatra n'izany. Rakitsika ny 15. 15 ka hatramin'ny 10. Ahoana ozy izy ny teneniny eo. Finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiainga akany amin'izay tany ho azo lolovo, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay aleny. Eo zany ilay hoe i Abrahama nitenen'Andriamanitra hoe miala ato amin'ny tany razanao, eto amin'ny tany ndrainao. Dany ianao makany miainga ahy ianao dia mandeha makany amin'ny tany izy ampandehanako anao ianao. Nga fantatry Abrahama ho aiza izy ny andeha. Efa nanana ny rehetrarehetra izy teo fa tsy hoe tsy nanana izay nahory azy izy teo amin'ny trano rainy teo. Fa hoe miainga eto ianao, dia ho taiko ianao izy Andriamanitra. Ho ataoko firenena lehibe ianao. Ho tahina izay mitahanao, ho zonona izay manozona anao. Nino Abrahama dia nenina? Nandeha Abrahama lasa nandeha. Zay zany ilay hoe finoana. Fahatokiana ny zavatra tsy hita. Fahatokiana ny zavatra tenaina, zay fahatokiana ny zavatra tenaina, mampanantena Andriamanitra, fahatokiana ny zavatra tenaina. Zay nataon'Andriamanitra lasa izy. Dia toy izany izy eo amin'ny 15 eo, ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay naleny. Finoana no nivaniana ny tany amin'ny tany nolazainy, ny teny fikasana toy ny an-tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy. Fa manantena azo tanàna misy fanondrenana izy, Andriamanitra ny tompo marika mpanao izany. Fa manantena azo tany misy fanondrenana izy, Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao izany. Zareo ireo koa dia nino ilay tanàna masina izay mbola omen'Andriamanitra ny vahoakany. Ohatra ny kristianina izay mino amin'izao fotoana izao, manantena izany fiavian'i Jesosy izany. Manantena izany Jerosalema vaovao izany, finoana zany. Fahatokiana ny amin'ny zavatra tenaina, nampanantena Andriamanitra lanitra vaovao sy tany vaovao, mampanantena Andriamanitra ny amin'ny Jerosalema vaovao, finoana ho antsika kristianina izany. Fa raha tsy mino an'izany ianao, dia foana ange zany ny finoanao, foana ny fivavahanao, kiana ny ivavahanao zany. Ka raha tsy ampy izay finoana izay dia mila angatahana zany, zay mila vidiana amin'i Jesosy Kristy zany izay finoana izay. Jerentsika ihany koa amin'ny resaka fizahan-toetra ohatra nahazo any ireto namany Daniel tao andavaky ny tao amin'ny laforo mirehitra afo. Daniel 1:7 andehantsika any. Jery kely zany tsika ohatra ny amin'ny resaka hoe finoana zany atao amin'ny soratra masina. Jerentsika aty amin'ny Daniel 1:7. Daniel 1:7. Tantarany reto namany Daniel reto zany Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Ireo moa zany ny anarany Babilôna satria zareo babo tany Babilôna. Dia rehefa tany Babilôna izy ireo, nanana toerana izy ireo, gouverneur ny province zany ny toerana nisy anazy. Tonga ny fotoana nefany nanangana tsangam-bato lehibe ny mpanjakan'ny Babilôna Nebukadnezar. Rehefa nanangana tsangam-bato lehibe io izy, dia nasain'ny ankohaka teo daholo zany ny tandapa rehetra, ny gouverneur, ny vahoaka rehetra nasain'ny ankohaka teo amin'ny sary lehibe io, izay sarin'ny Nebukadnezar ilay izy, hoe ivavahana io. Izy telolahy reto nefa dia zao, iza no ivavahany? Jehovahandriamanitra no ivavahany, Andriamanitra no iankofany. Ka rehefa tonga ny tenin'ny mpanjaka hoe rehefa maneno izy ny samboka hoy izy, rehefa maneno izy ny akanga, rehefa maneno lokanga hoy izy, rehefa maneno ny vali, rehefa maneno ny gitara, rehefa maneno ny aponga, rehefa maneno ny trompetra, dia zao miankohaka eo anatrehany sary vongany io daholo nareo rehetrarehetra. Tonga ny fotoana naneno amin'izay ireo mozika ireo, izy telolahy tsy niankohaka, dia tonga dia nisamborina izy telolahy. Hoe misy an'ireto olona reto tsy mpanjaka ao, izay tsy nanaraka ny didy izay nampanaovinao hoe miankohaka eo anatrehany sary vongany ary tsy mivavaka amin'ny Andriamanitra ao izy ireo. Dia nitenen'ny mpanjaka hoe angaha dia tena fanahiniana mihitsy ho zavatra ataonareo izao. Tena manao défi amina mihitsy angaha nareo. Fa zao vao maneno trompetra io, maneno ireo mozika ireo dia miankohaka ianareo.
fa iza no Andriamanitra reo izy zay amonjy afaka amonjy anareo eo anatrehako izy izy ny mpanjakany Babilôna. Iza ny Andriamanitra reo zay afaka amonjy anareo eo anatrehako izy izy. Dia izao no navaliny izy 3 mirahalahy zany. 9:40 hatramin'ny 9:40. Toko 7:9-10 ka hatramin'ny 9:40. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe: ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamaliana ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra, sady mamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na dia tsy izany aza, aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitrao dia tsy ho tomponay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Zareo zany tena niteny mihitsy nanao hoe tsisy antony hamaliana ianao akory ny amin'izany ry mpanjaka, fa zao indro ny Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny laforo izay ampirehetinao ampitahorana anay eo amin'ny nonanay. Ary raha tsy izany aza, raha ohatra ka tsy hamonjy anay Andriamanitra, dia zao tsy hiakohaka amin'ny Andriamanitrao izay sy ny amin'ny sary olona izay nataonao na ovinao izy. Izy zany tena natoky an'Andriamanitra izy, ary fatany tsara mihitsy fa Andriamanitra mahay mamonjy azy amin'ny fotoana izay ampidirana azy amin'ny laforo. Fa tsy hoe rehefa tsy namonjy azy teo Andriamanitra dia hoe tsy Andriamanitra koa ny Andriamanitra, fa le finoana ny zana toetra. Satria na dia ozy izy ireo tena niteny mihitsy ary hoe na dia tsy hamonjy anay ary Andriamanitra ozy izy. Andriamanitra manana ny planina ny. Fa ianao rehefa maty eo amin'Andriamanitra dia velona foana ianao. Fa tsy hoe rehefa maty eto ianao dia tsy vitany aminao. Maty eo amin'ny tompo, velona eo amin'ny tompo ianao. Mandray ny inona ianao? Mandray ny satro-boninahitra ao ianao rehefa maty eo amin'ny tompo izany. Fa ozy izy, ny Andriamanitra dia mahavonjy anay satria Andriamanitra efa naneho ny fahalebiazany tany aloha tany. Dia mahavita mamonjy tokoa Andriamanitra. Fa raha ohatra ary Andriamanitra tsy hamonjy anay ozy izy, izay tsy mba hiakohaka amin'izany ny amin'ny Andriamanitra izany na ny sary olona izay nataonao izy izy. Tezitra mafy ny mpanjaka tamin'izany. Dia nasenina rehetra, nafanaina zany le laforo, zany hoe impitony ny hafanana tokony namanana anazy zany namanana le laforo. Dia nalaina izy 3 mirahalahy dia nanino? Natsipy teo amin'ilay laforo ary le olona izay nanimpy azy tao aza dia mainy afo, dia maty. Rehefa natsipy teo anatin'ilay laforo izy 3 lahy dia nanao ahoana? Taitra ny mpanjaka nijery hoe toa tsy may izy 3 lahy ary toa misy olona anankiray miaraka amin'izany, ohatran'ireny zanak'Andriamanitra ireny ozy izy. Ino izao zavatra izao? 9 alika ilay mpanjaka nahita le izy zany. Zany hoe Andriamanitra namonjy azy ireo zany. Andriamanitra namonjy azy ireo. Dia niteny ilay mpanjaka mantsy an'izy 3 lahy manao hoe: "Ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego, mivoha tao ianareo, mivoha tao anaty afo tao ianareo." Dia nivoaka izy 3 lahy. Rehefa nivoaka izy, inona ny zavatra nisy? 7:20 vaky izy. 7:20 dia izao ny zavatra teneniny. Dia nifanantona ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gobernora ary ny mpanolotsain'ny mpanjaka ka nahita ireo lehilahy ireo. Fa tsy nanan-kery hampaninona ny teneny akory ny afo, na ny singam-bolo nikaikona tamin'ny lohany, na niova ny lobany, ary tsy nisy fofon'afo akory taminy. Gaga zany reto mpanapaka niaraka tamin'ny mpanjaka reto sy ny gobernora sy ny mpanolotsaina. Rehefa nivoaka tao Sadraka sy Mesaka sy Abednego tsy nampaninona ny teneny akory ny afo, na ny singam-bolony ary tsy mba nikaikona. Io volonao voadoranao fotsiny io milabozia dia efa mikaikina ohatran'ireny inona ireny. Na niova ny lobany, lobaka izay nanaovany tsy naninona, ary tsy nisy fofon'afo akory taminy. Raha zany na tsy haiko moa izay efa mba nanao an'izay fa tamin'ny mbola kely ireny rehefa misy fotoana manao afo kitay ianao dia mana lamba zany ianao an-dakozia zany, ianao manao afo kitay tsy no an-dakozia zany, na tany ambanivohitra zany na tamin'ny toerana izay misy anay zany manao afo kitay. Dia azonao an-dakozia ilay lamba zany fa mafana tsinonao manao afo kitay ianao, fa iny akanjo anaovanao iny misy fofona hafo iny, maimbo hafo ilay akanjo. Fa ito zany zalahy nidorana
na eo akanjo io zany tsy misy fofona io zany, tsy misy fofona io akanjonao io zany, tsisy gaga reto hoe ahoana zany. De inona zavatra nytenin'ny mpanjaka 2020 le boka anjara ny teny taminy ka nanao hoe isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka ary nanotra ny teniny tsy hanompo na hivavaka amin'izay andriamanitra afa-tsy ny andriamaniny ihany. Lasa nankalaza n'Andriamanitra indray izy, niseho ilay voninahitr'Andriamanitra zany. Ka inona moa ny asan'ilay finoana? Ny asan'ilay finoana nge dia izao hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny zay ilay finoana. Zay ilay hoe samihafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka. Zany ange ny zavatra misy. Any amin'ny toeram-piasana ianao, lazaina ianao fa ohatra fotsiny ianao hoe mivavaka amin'Andriamanitra ianao, toa hoe mitandrina ny sabata ianao. Any Laodikia zany resahana eto. Dia hoy izy ny mpiasana hoe za tsy afaka amin'ny sabata fa mivavaka. Dia hoy izy ny mpampiasa fotsiny manao voaroka amin'ny asa ianao. Rehefa tsy asa ny sabata fa za mila olona ny sabata eto ka mila anao eto amin'ny sabata. Dia iny nivoaka ny Laodikia fa dia dia hiasa amin'ny sabata. Aiza ilay finoana? Aiza ilay finoana zany amin'izay fotoana izay zany? Aiza ilay finoana? Nefa firifiry koa amin'ireo izay nijoro amin'ny fahamarinana ao Laodikia, izay mafana ao Laodikia. Ho an'ireo vitsanisa, tsy miasa sabotsy izy, za tsy asa sabotsy izy, tsy mety amiko io. Hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny izy, nga izy voaroka amin'ny asany. Ary raha ohatra sanatria izy ka voaroka amin'ny asany, Andriamanitra miasa mitantara azy, miasa sahaza ho azy Andriamanitra rehefa avy eo. Zany ny zavatra misy zany. Fa ho an'ireo izay matimaty eo Laodikia dia izao, raha voatahorana fotsiny amin'izany resaka hoe miasa sabotsy zany, dia iny dia aleo hiasa. Inona ny zavatra nataon'izy telo lahy teto nefany? Ahoana izy? Isaorana ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka tsy nandika ka nandika ny tenin'ny mpanjaka. Izay natoky azy izy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka. Zany hoe Andriamanitra no natokisany dia nodikany ny tenin'ny mpanjaka. Mpanjaka ny azonao ohatrany teo ny mpampiasa zany ohatrany. Nandika ny tenin'ny Sina ny atahorana Andriamanitra miteny aza matahotra olona fa andreo ataoko matahotra azy izy ianao. Dia ahoana kosa izy niteny Petera, iza ny tokony hanoina? Andriamanitra sa ny olona? Andriamanitra ny tokony hanoina. Zay zany ilay finoana zany, zay zavatra zay nefa tsy ampy eo Laodikia zany. Ka zay ilay izy hoe vahoaka an'Andriamanitra mijoroa amin'ny fahamarinana izay omen'Andriamanitra anao, aza mizongozana. Tany mafy izay nomen'Andriamanitra anao mba tsy hisy haka ny satro-boninahitra ao. Ka zany finoana zany, zany fizahan-toetra zany ange tena miantra manaina zany, izay ny zavatra hitantsika tao Smirna teo hoe niantra hatramin'ny fahafatesana ange zany. Natao tao tranomaizina izy ireo mba hizahan-toetra anazy ozy izy. Ary dia hatramin'ny fahafatesana no niantra tamin'izy ireo. Fa nga izy ireo nandà hoe aleo zay fa tsy mody tsy manaiky fotsiny zay eto. Hoe zay tsy an'i Jesosy fa ny ao am-pony ange an'i Jesosy. Betsaka ange manao an'izany koa hoe amin'ny vava zany izy miteny eo Maseloina zay tsy an'i Jesosy. Dia mihevitra izy hoe za nga fahatan'ireo fa za nge zavatra an'i Jesosy ihany. Fa rehefa mandàny Jesosy eo mason'ny olona ianao dia ho lavin'i Jesosy koa sy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra sy eo anatrehan'Andriamanitra any an-danitra. Izay manaiky an'i Jesosy eo amin'ny olona dia ho eken'i Jesosy any an-danitra. Fa izay mandà azy eo anatrehan'ny olona dia ho laviny kosa any an-danitra. Ka raha ianao milaza manao hoe mody tsy manaiky fotsiny aho fa za nge an'i Jesosy, fa tratra ianao zay. Fa mila mijoro ianao. Mila mijoro amin'ilay fahamarinana ianao. Jereko ny Daniel tratra koa izy natao tany amin'ny lavaky ny liona. Manino ny Daniel no natsofoka tany an-davaky ny liona? Satria rehefa niova ny mpanjaka tao Babilôna, lasa ny mpanjakan'ny Mediana sy ny Persiana no nanjaka tao Babilôna indray. Dia ny zavatra nisy dia izao hoe nahazo toerana ambony Daniel. Lasa izy ny lehiben'ny olon-kendry ny Babilôna. Dia nialona ireo olon-kendry niara-niasa taminy. Ka mitady izay fomba rehetra hoe ahoana ny fomba ampianjarantsika an'ity izy.
dia niezaka izy eo inona zavatra tsy mety ataony, tsy nahita izy hiampanganany Daniela satria Daniela dia olona marina anao izay mahitsy teo anatreny Andriamanitra. Jery izy hoe mba manao kolokolo ve Daniela? Tsy manao kolokolo Daniela. Jery hoe mba tonga aloha ara-dalàna ampiasana ve Daniela? Tsy ara-dalàna. Zany hoe tena marina sy mahitsy Daniela amin'ny zavatra rehetra ny amin'izay momba ny asany teo amin'ny mpanjaka. Tsy hitany zareo izay azo anaovana azy. Dia rehefa tena nieritreritra sy nandinika izy dia hoy izy hoe amin'ny fivavahany mety azontsika melesana an'io. Satria io mivavaka isan'andro, intelo isan'andro mivavaka ao tranony io. Hitantsika rehefa mandalo amin'ny tranony io dia hita mivaravarakely misokatra iny dia mivavaka le zalahy io. Ka io no azontsika melezana an'io. Dia ny fandiniteny izy ireo dia ahoana ny atao? Dao tsika hiresaka any mpanjaka mba hamohan'ny lalàna mpanjaka manao hoe ry mpanjako, ianao ny mpanjaka lehibe ambonin'ny tany ka mba haneken'ny olona izay fahefanao zay dia aoka misy dido avoaka manao hoe amin'ity volana anankiray ity dia tsisy mahazo miakohaka sy mivavaka amin'ny Andriamanitra ny olona rehetra afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka no ivavahana. Tsy misy olona afaka miakohaka amin'ny Andriamanitra afa-tsy ianao ihany. Ka izay mba ho fantatra zany hoe tena manaiky anao ny vahoaka, matahotra anao izy ary manompo anao izy. Ka ho an'ny olona izay mandika an'izany lalànao zany, ohatra ny tamin'ile Sadraka sy Mesaka sy Abednego teo zany, ho an'izay mandika an'izany lalàna zany dia atsipy any andavaka ny liona izy. Enina ny ankohonany azy. Dia rehefa naninona? Rehefa ny filatena zany ilay mpanjaka. Ohatran'ny hoe tena mety koa zany, amin'izay tena mba zany tena mpanjaka tokony ivavahana ihany koa. Dia eny ary fa ho ataontsika izay zany dia namoaka lalàna izy, namoaka didy ary nosiniavin'ny mpanjaka zany nasiana ny tombo-kasen'ny mpanjaka. Amin'ny lalàna Mediana sy ny Persiana nefa dia zao hoe ny lalàna izay nivoaka misy ny tombo-kasen'ny mpanjaka dia zao hoe lalàna irrévocable. Zany hoe lalàna tsy azo avadika intsony fa tsy maintsy tanterahana zany ny lalàna iny zany. Tsy azo avadika intsony iny zany. Tsy azo ovana zay lalàna zay zany. Daniela tsy nahalala an'izay. Efa tonga teo amin'ny mpanjaka izy naheno hoe misy an'izany zavatra zany. Mino fa azon'ny Daniela saina tsara angamizany tena za mihitsy ny asian'ireto amin'izany zavatra zany ozy izy. Dia za mihitsy ny asian'ireto amin'izany zavatra zany. Fa na dia teo ary zany, ka zany nanakana ny Daniela tsy hivavaka amin'Andriamanitra. Araka ny fomba ny Daniela dia Daniela nivavaka intelo isan'andro anatrehan'Andriamanitra. Maraina, atoandro, hariva, araka ny fanaony. Vavaka eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ka izy nivavaka iny, tonga retim-piampangana azy reto efa mitsikilo. Io ve tsy vavaka eo izy. Tonga retim-piampangana azy dia nisambotra azy. Dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka izy. Fa kitsika kely eo amin'ilay toko fahenina. Toko fahenina dia ny andininy fa kitsika ny andininy fahafolo aloha. Kitsika ny andininy fahafolo aloha dia zao ny teneniny amin'ny andininy fahafolo. Ahoana izy amin'ny andininy fahafolo. Ary noho izany dia nasiany Darius mpanjaka soniny lalàna sy didy izany. No nifantatry Daniela fa efa voahisoniny didy dia nakao an-tranony izy. Ary ny varavarakelin'ny tranony ambonina nandrify an'i Jerosalema dia nivoha. Koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanitra izy. Satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Dia somaritaka nivory ireo lehilahy ireo ka nahitany Daniela mangataka sy mifono eo anatrehan'Andriamanitra. Dia nanantona izy ka niteny teo anatrehan'ny mpanjaka noho ny amin'ilay lalàn'ny mpanjaka nanao hoe moa tsy misy lalàna nasianao siniva fa nazovina anao fangatahana amin'Andriamanitra na amin'ny olona ao anatin'ny 30 andro afa-tsy aminao ihany ry mpanjaka dia atsipy eo andavaka ny liona. Ny mpanjaka namalaka nanao taminy hoe marina izany. Dia araka ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana izay tsy azo ovana. Dia niteny ireo ka nanao teo anatrehan'ny mpanjaka hoe ilay Daniela isan'ny babo avy amin'ny tanàna Joda dia tsy nanaiky anao na ny lalàna izay nasianao sonia ry mpanjaka fa manao fangatahana intelo isan'andro izy. Ahoana moa ny afatany an'izany raha tsy mitsikilo an'i Daniela izy. Dia noentin'ny Daniela zany ho tsaraina. Fa ny mpanjaka nefa tian'ny Daniela, niezaka ilay mpanjaka hoe
tsy atao andavaky ny liony Daniel fa ny teny tsara reto hoe ny lalàny mediana sy ny persiana anke tsy azo novana na ianao raha ny mpanjaka tsy afaka manao izany na dia niezaka raha ny mpanjaka hanafaka ny Daniel tsy afaka. Inona moa ny vitan'ny olombelona na mpanjaka aza zany tsy manana fahefana. Amin'ny maha olona zany ny olona tsy inona ny vitan'ny olona tsy mahavita manao na inona. Andriamanitra no manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Raha misy olona zany raha ianao amin'Andriamanitra ianao ka misy olona zany manao atsojay aminao zany, tondranao any amin'ny fitsarana zany, miapanganao zany. Na dia mahafantatra olona ary ianao. Toa hoe mahafantatra mpanjaka ianao, mahafantatra minisitra ianao. Na minisitra raha angamba vita n'inona. Rehefa tena miatra zany milalany tsy afa manoatra ianao. Fa inona ny zavatra nitranga eto? Andriamanitra ny tombomarika. Aiza ny fahatokian'i Daniel? Ao amin'Andriamanitra ny fahatokian'i Daniel. Nifikitra tamin'Andriamanitra izy. Natoky any Andriamanitra izy. Dia tsy nandà izy io zany tsy hoe tsy mivavaka zany. Fa dia noentina ny fiampangana, dia manaiky mihitsy izy da tena mivavaky ny telo isan'andro. Natsipy tao andavaky ny liona ary Daniel. Rehefa natsipy tao andavaky ny liona izy. Zany hoe nasiana ny tombo-kase ny varavarany lavaky ny liona, tsy azo ovana iny. Nandritry ny alina zany Daniel nalefa tao. Efa faly reto mpitsarany Daniel. Efa vitany amin'ny Daniel. Lasa tsika ny toerana nisy azy teo amin'ny fitoram-panjakana. Rapito sika hitantsika eo fa tsy ninona intsony. Mpanjaka sy nahita tory ny alina. Satria tsy afaka nanao ninona. Tonga ny maraina ny azakazaka ny mpanjaka. Eo ndavaky ny liona eo mivaravarana eo. Daniel, Daniel, mpanompon'Andriamanitra ny avy indrindra. Ao ve ianao zay Daniel? Daniel! Namaly Daniel. Ty ary mpanjako. Hitan'Andriamanitra fa tsy nanatsiny teo anatrehanao ry mpanjaka. Ary tsy nanatsiny koa teo anatrehan'Andriamanitra. Ka nakombony anjelin'Andriamanitra ny vavan'ny liona ka tsy nahampaninina na dia kely raha tsy niketika azy zany. Fa hita fa marina teo anatrehan'Andriamanitra ao izy. Tsy nakitika azy. Tsy nakitika azy. Tsy nakitika azy ny liona. Nakitsika ngely izy 220. 220 dia zao ny teneny. Namaly ny mpanjaka Daniel hoe ry mpanjako velona mandrakizay anie ianao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra ahy satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao koa ry mpanjako tsy nanao ratsy aho. Fahamarinana hoy izy no hitany tamiko zany hoe nitan'Andriamanitra tamiko ka tsy nampaninana zany. Raha manao ny marina zany ianao ka ho tsarana tsy marina zany ianao. Raha miankina amin'Andriamanitra ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra zany zay. Fa tsy hoe miezaka ianao ny hamonjy ny tenanao. Dia azo ianao iza ny azo vidiana atao amin'ny tribonaly ato ahoana? Iza no atao ato? Tena mba ataovy ihany tena vonjeo fa zao no nataony ihany, zao no nataony. Zany ny ataon'izao tontolo izao ke zany. Apetrao amin'Andriamanitra dia manaova ny rariny sy nitsiny. Andriamanitra ny eo ny voninahiny. Ny vavan'ny liona ary akombon'Andriamanitra ny vavan'ny liona. Ny afo raha tsy mahavita mandoro anao dia olona ve no atahoranao? Raha tsy mivavaka tokoa ianao dia tena matahotra tokoa ianao ilay olona. Fa raha mivavaka ianao dia sorin'Andriamanitra izay tahotra izay. Liona zany angeny hitan'ny Daniel fasafasa eo anaty lavaka ao. Feno liona fa tsy hoe liona ray amin'izany. Dia ahoana? Fa nikombona ny vavan'ny liona tsy nampaninina ny Daniel zany na dia kely ary. Dia niseho koa ilay voninahitr'Andriamanitra. Tsy eo ilay voninahitr'Andriamanitra. Ny sorina tao andavaky ny liona izy 320. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra ahy satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrehanao koa ry mpanjaka ao tsy nanao ratsy io. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasiana nakarina tao andavaky Daniel. Dia nakarina tao andavaky Daniel ary tsy hita nisy naratra izy. Satria nino an'Andriamanitra, zany hoe tsisy ratra taminy fa nino an'Andriamanitra izy. Dia inona ny zavatra nitranga? Ary ny mpanjaka nandidy ka nentina ireo lehilahy niapanga ny Daniel ireo dia natsipy tao andavaky ny liona izy mba amin'ny vady aman-janany ary ny liona nanan-kery taminy ka nanatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka akory aza izy.
Ireto olona ny ampangany Daniela reto ireny na tsipony mpanjaka tao. Mbola tsy tonga tao andavaka ny liona akory izy efa samborony liony ny mpanidinana iny. Tapatapaka ny taolany izy sy ny vady aman-janany. Tsy hoe izay mandavaka lavaka aminao, izy ihany ny anjero. Zay ny lazay ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny an'izay. Raha mino ahy ianao izy. Satria mitandrina ny teniko ianao dia izaho hiaro anao amin'ny andro ny fakapanahy. Verina foana izay teny izay zany. Miaro Andriamanitra, mitantana anao Andriamanitra. Satria nino an'Andriamanitra izy, na katony ny tenin'Andriamanitra izy, na anehoan'Andriamanitra ny voninahiny izy. Aza matahotra izy. Dia inona koa nataon'ny mpanjaka tahaka nataony Nebokadnezara. Tamin'izany Darius mpanjaka 520 dia nanora tamin'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra izay monina tany amin'ny tany rehetra hoe hitombo anie ny fiadananareo, manao lalàna aho mba hangovitan'ny olona sy hatahorany eo anatrehan'Andriamanitra Daniela eran'ny fanjakako rehetra. Lasa le Andriamanitra Daniela indray no nasandratra zany teo anivon'ilay firenena hoe izy no tokony ho atahorana. Manao lalàna aho izy mba hangovitanareo ny Andriamanitra Daniela io. Zay izy hoe Andriamanitra no misandratra zany maneho ny voninahiny izy. Inona moa ny vitantsika? Andriamanitra no miandry izay zavatra zay. Dia tohizantsika le lesona ka le resaka hoe finoana ity zany, eo moa zany le resaka miatra amin'ny fiainanao ray manontolo zany io. Resaka hoe elo hoe satria fakapanahy zany no ampiasain'ny Satana aminao mba hampienjerana anao hoe ahitra iza ny finoanao an'Andriamanitra, emotra ve ianao? Satria manota ianao raha vao manao an'izay zavatra zay. Andany anaran'Andriamanitra zany ange ianao dia manota zany ianao. Zay ny tediavan'ny Satana. Ary io nefa ny tena adintsika miady amin'ny nofo zany tsika. Miady amin'ny fahotana zany tsika. Zay ny adintsika eo amin'Andriamanitra. Zay le tenen'i Daniela teo hoe hitan'Andriamanitra fa marina teo anatrehany ary teo anatrehanao tsy nanao ratsy ry mpanjaka ao izy. Zany hoe tena marina zany Daniela ny fikitra tamin'ilay fahamarin'Andriamanitra. Ka io zany ny zavatra ady atsehantsika eo amin'ny fiainatsika isan'andro. Dia raha tsy manana finoana zany ianao miady amin'ny fakapanahy, miady amin'ny fahotana izay eo anatrehanao isan'andro dia mienjera zany ianao lava ianao. Na amin'ny resaka ohatrany hoe resaka fijangajangana lava ianao. Resaka atao hoe mety voatarika ny namanao ianao misotrosotro dia lava ianao. Mety voatarika ianao tsy hivavaka amin'ny andro izay tokony hivavahana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa lasa voatarika tsy maintsy miasa dia miasa ianao. Fakapanahy daholo zany rehetra zany. Ka rehefa tsy mitoetra ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fahamarinan'ny soratra masina ianao dia lava ianao, mienjera ianao. Alaim-panahy ianao. Miresaka hoe fianakaviana zany na resaka hoe lova zany, tsy mandova amiko ianao raha mivavaka amin'ny fivavahanao. Mety ho lava ianao ahoana reto arena be reto dia ahoana zany. Raha vao tsy ampivavaka ianao dia lava amin'izany ianao, nofo ange ianao. Fa rehefa ny fanahy no miasa ao anatinao dia ny fanahy manohitra ny fihevitry ny nofo. Dia izao ny tenenina ato amin'ny Hébreux 12 izay resika kely mikasika an'io zany. Hitolona antsika izay ataontsika eo amin'ny resaka hoe ara-nofo izany. Izao ny teneniny ato Hébreux 12 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ina ny zavatra resahany ato aloha. Hébreux 12 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Dia izao ny teneniny apôstôly Paoly eto zany. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika. Amin'ny teny frantsay ny teneniny hanaisitra hoe rejeter ozy izy. Esory eo anatrehanareo zany. Aoka isika hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokanana apetraka eo anoloantsika izao. Ina moa ilay fiazakazahana filokanana apetraka eo anoloantsika ilay fanjakan'Andriamanitra ange. Zay zany no tokony andehanantsika. Ka aoka isika hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Misy ny olona dia mitaredretra eo. Ten'Andriamanitra dia miteny manambara manao hoe ny filana izay torotoroninao izy dia miteraka ota. Fa fantatrao fa mety halavanao zany ohatrany hoe
jery film ianao de film fahavetavetana ve zavatra hitanao eo alohanao de tsy esorinao iny fa eo ihany ianao de farany ianao mianjery eo de mijery zava-betavetana efa vahoakan'Andriamanitra ianao milaza ianao vahoakan'Andriamanitra voaloto ianao zany voavetaveta ianao zany ka fa fantarao fa iny de vesory eo alohanao iny zavatra iny tsy mijery an'iny raha ohatra ianao tsy mbola manana fahalemena am'resaka hoe sigara efa tsy mifoka tsony ianao de aza miaraka amin'ireny olona mifoka sigara reny fa fantatrao fa fakam-panao anao zay zavatra zay na hoe fa mba afaka tamin'ny toko ianao na fahantompo de mbola hiaraka ihany ianao hoe anjary tsy miaraka amin'le namana ange fa ny amba limonady ny sotroko fa limonady fa mivadika rano mafana ihany iny rehefa avy eo de misotro zay tsy fisotro ihany rehefa avy eo esory zay nge le zavatra nyteneny teo esory eo alohanao zay ozy izy ahoana izy de aoka isika koa anaisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota zay malaky mahazo atsika esory eo alohanao zany zavatra zany mba hitoerantsika amin'le fiazakazahana zany amin'ny filokana zay napetrak'Andriamanitra eo anatserintsika de le fanjakan'Andriamanitra zany de toizany ihany le vakiteny de inona zavatra tokony ataontsika mijerehany Jesosy tompo ny finoantsika resaka finoana ny resantsika eto mijerehany Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy Jesosy zany no manome ny finoana io izy no mametraka ny finoana io anatintsika mijerehany Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy izay maharitra naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazoany fifaliana napetraka teo anoloany ka de efa nipetraka eo kavanany seza fiandrian'Andriamanitra izy Jesosy jerena inona moa jerentsika amin'i Jesosy maty ny Kristy ho atsika teo amin'ny azo fijaliana hitondra ny fahotantsika nga Jesosy menatra ny amin'izany no za no enao no nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana tena ny sombain'ny satana mihitsy ny tena nanao ny fomba rehetra fa nga Jesosy nandan'Andriamanitra izay tao finoana tao amin'i Jesosy zay jereo zay izy no manefa ny finoantsika tsika inge tsy mahavita mitondra ny azo fijaliantsika tsika tsy mahavita mitondra ny etatsika fa ny eta mavesatra izy eo amintsika de ozy Jesosy makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra etana vizao no anomenareo fitsarana hoeto amin'i Jesosy zay eta mavesatra zay hoeto amin'i Jesosy zay fahalemenao zay fa izy nefa nitondra n'izay teo amin'ny azo fijaliana fa raha hoentinao amin'i Kristy zay de ho maivana ianao izy no ame fitsarana sy fiadanana anao anaisitra an'izay Jesosy efa mamely lalana ho atsika raha mandray an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika isika ka mametraka ny etantsika eo anatrehan'Andriamanitra de ozy Jesosy manao hoe tsy hanao tsony ny velona fa iza ny velona ao anatinao tsy iza tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko ary zay velomako amin'ny nofo ankehitriny de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra satria fantatro fa raha iza amin'ny herin'ny tenako de tsy ho vitako zany fa raha Kristy ny atao anatiko Kristy ny efa nandresy ny fahafatesana Kristy ny efa nandevina ny fahotana rehetra efa nanadio ny fahotako ny soratanany didy zay ny ampanga efa nofatsehiny teo amin'ny azo fijaliana zany nesoriny tamiko zany satria nodiovina noho ny amin'ny rahany Kristy ka zay eo amin'ny Kristy de efa voavela eloko zay eo amin'ny Kristy de efa voasasa ny fahotany zay eo amin'ny Kristy de tsy misy fiampangana azy tsony iza ny ampangan'olona ny olom-boafidan'Andriamanitra Andriamanitra no efa manamarina azy iza ny anameloko Kristy rehefa nifofona ho azy eo anatrehan'Andriamanitra izay ny ataon'ny Kristy eo anatrehan'Andriamanitra ka aoka zany hanana fahatokiny tsika hanantona le seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fahatokina ahoana izy voasasa hozy izy amin'ny rano madio hanantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fahatokina zay zany mikasika an'iny de atoko iny sy toizany ihany izy eo amin'ny andininy fahaefatra eo de ozy izy de nateneny mihitsy ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin'ny ota hatramin'ny fandatsahan-dra izy zany hoe io ady amin'ny nofo te hatramin'ny fandatsahan-dra zany io inona moa le tia nitenenina amin'izay hatramin'ny fandatsahan-dra hoe miatra manaina nge zany miady amin'ny ota zany miatra manaina zany mety mitondra hatramin'ny fanenjehana ny famonoana ny fanagadrana miatra manaina zany hoe esorina amin'ny asanao zany ianao noho ny fivavahanao
no ny fitandremanao ny didin'Andriamanitra dia esorina amin'ny asanao anao miatra manaina nge zany. Nefa tsika zany mbola tsy tratran'izay akory dia efa milefa io le zavatra nresahana teo voatsoina fotsiny hoe secte ianao. Aiza izay miatra manaina amin'izany? Le antsoina hoe secte ve dia mahamenatra zany satria hoe antsoina an'izay zany. Fa raha misy ange ny secte voalohany, iza ny secte voalohany amin'ny Baiboly? Jesosy ange natao hoe secte voalohany zany satria izy niala tamin'ny fiangonana izay nisy azy. Tsy izy moa zany niala fa tsy nankasitraka azy reto fariseo sy mpanorandalàna reto ary ny mpianatra Jesosy rehefa nao ampangaina. Dia ny apôstôly Paoly no tenenina mihitsy manao hoe io le lehiben'ny secte antsoina hoe Nazarenianina. Zay ny ilazana Paoly, jerentsika kely nge zay ato. Atao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra amby roapolo izy iny raha tsy diso a. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra amby roapolo. Dia vakitsika mihitsy manomboka eo amin'ny dia rehefa noentina teo amin'ny fitsarana zany ny apôstôly Paoly, dia zao no fiampanganana nataon'ny Paoly rehefa noentina teo amin'ny fitsarana ny apôstôly Paoly. Zany hoe ataontsika hoe procureur zany ity miteny ity. Félix no tsy hoe Félix fa procureur no miteny amin'ilay Félix zany izay lehibe teo amin'ilay toerana. Dia zao no teneniny andininy fahatelo vakitsika kely. Toko fahaefatra amby roapolo ny andininy fahatelo dia ahoana izy? Ianao no azoana fiadanana lehibe mantsy an'ilay Félix zany. Ary ny fitondranao no efa napany tsara ity firenena ity. Zany hoe gouverneur zany ity Félix ity. Koa raisinay amin'ny fankasitrahana mandrakariva ny tontolo eny izany ry Félix tsara indrindra. Fa mba tsy anahiranao ela loatra ao, tsara antitra ianao enokely ny faharetana, enokely amin'ny faharetana izay. Fa io lehilahy io, mantsy an'i Paoly zany, fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikomon'ny jiosy rehetra eny tontolo eny, ary izy no tari-dalan'ilay antoko atao hoe Nazarena. Eo amin'ny andininy fadimy zany. Dia hozy izy, fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikomon'ny jiosy rehetra eny tontolo eny, ary izy no tari-dalan'ilay antoko atao hoe Nazarena. Dia vakiko amin'ny teny frantsay dia zao no teneniny ato amin'ilay andininy fadimy. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Zereo aloha, inona ny considération nomenany apôstôly Paoly? Lazaina zany izy fa pesta, zany pesta zany areti-mandringana ka mikontamine ny olona rehetra. Zany pesta zany amin'ny areti-mandringana azy dia tokony fongorana zany. Dia toy izany le teny, qui excite des divisions. Io lehilahy io izy dia mitondra fisarahana io parmi tous les juifs du monde, amin'ny jiosy rehetra manerana an'izao tontolo zao. Qui est chef de la secte des Nazaréens. Izy no lehibe ny secte antsoina hoe Nazarena. Izy no lehibe ny secte antsoina hoe Nazarena hozy izy. Apôstôly Paoly zany antsoina hoe chef de la secte de Nazaréen. Dia izy moa le Nazaréen, Jesosy ange le Nazaréen. Jesosy le Nazaréen, izy no lehibe n'le secte Nazaréen. Lalao hoe le secte an'i Jesosy Kristy zany. Dia Laodikivy voanantsoina natao an'izay hoe mila miditra ato amin'ny fiangonana amin'ny fédération protestante ianao. Raha tsy miditra ato ianao, antsoina hoe secte zany ianao, dia nitsofoka izy. Zay le mbola tsy ampifandatsahana akory. Nareo izy zay le teneniny teo, verenantsika kely eo amin'le Hébreu toko 12 teo. Ahoana izy eo amin'le Hébreu toko 12 teo. Verenantsika kely le izy teo. Hébreu toko 12 dia ny andininy fahaefatra. Dia ahoana izy? Ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahan-drao izy. Nareo mbola tsy niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahan-drao, mbola tsy tonga amin'izay akory. Fa mbola voatenenina fotsiny hoe antsoina hoe secte ianareo,
rehefa tsy mitsofoka anatin'ny fédération protestante zany. Ary io tsy hoe ny fiangonana adventiste ihany no nitenena tamin'izay rehetra, fa maro ny fiangonana zany zay nampidirina tamin'izay zavatra zay. Dia nanaiky ny adventiste satria manjary antsoina hoe sekta izy. Tety Frantsa no resahako zany. Nefa mbola tsy amin'ny fandatahana. Zany hoe menatra an' Jesosy ange zany izy. Satria izany lehibe ny sekta nazareniana, ny apôstôly Paoly ny lehibe ny sekta nazareniana. Ary le Nazaréen dia Jesosy Kristy io. Ka raha menatra zany ianao antsoina hoe sekta zany, sekta Nazaréen zany, dia menatra an' Jesosy zany ianao. Zany hoe tsika rehetra izay kristianina ange zany. Raha araka ny teny teo hoe sekta daholo ange zany tsika. Sekta Nazaréen zany tsika. Satria antoko ny ala tao amin'ny judaïsme zany io kristianina io, zay tsy neken'ny judaïsme. Dia lasa natsoina hoe sekta. Ka zay mety ho fiangonana kristianina rehetra zany, na katolika io, na protestanta io, na batista io, na adventiste io, inona fiangonana misy azy zany rehefa kristianina no anarany. Dia manao ahoana? Iza zany lehiben'izay sekta zay? Paoly zany lehiben'izay. Dia sektan'izy io sekta Nazaréen, an'le Nazaréen, Jesosy Kristy ny lehibe ny anono io sekta io zany. Ka raha menatra ianao no antsoina amin'izany, inona mahamenatra anao amin'izany? Tsisy mahamenatra anao ny amin'izany. Fa le resaka hoe sekta ange amin'izao dia lasa ohatran'ny hoe péjoratif, ohatran'ny hoe zavatra ratsy zany. Ka marina ihany zany amin'ny lafiny iray satria nahoana? Io le zavatra teneniny teo hoe inona moa no mahatonga azy hoe lasa péjoratif, satria izay zany no considération omen'ny olona anazy. Hoe ny sekta izao peste. Mila fongorana zany. Zany sekta zany miteraka fisarahana zany, division, mampisaraka zany eo anivon'ny jiosy manerana an'izao tontolo izao. Ka mila sarana. Ka ireo fiangonan-dehibe ireo nge, na ny fiangonana izay misy amin'izao vanim-potoana izao dia maninona ireo? Manaiky ny zavatra misy rehetra ange ireo, tsisy problème. Raha jerena hoe inona mahasamihafa anareo amin'izao tontolo izao, tsy misy mahasamihafa ange. Fa reto ilay tena miezaka zany mijoro amin'ilay fahamarinana, mitazona ilay fahamarinan'i Kristy, dia lasa hafahafa ireo eo anatrehan'ireo fiangonan-dehibe ireo. Satria manao ahoana? Lasa hoe mampisaraka. Satria Jesosy mihitsy no teny. Zaho izy Jesosy tsy hitondra fiadanana fa epée no entiko izy. Ampisaraka ny ray amin'ny zanaka, ny zanaka amin'ny rainy, ny mpivady amin'ny vadiny, ny havanao ihany no hitory anao sy ny karana. Jesosy no teny an'izay fa niresantsika teto foana zay. Satria nahoana? Ho an'ny fianakavianao zay tsy manaiky an'io Jesosy io, zay inonao io, ny amin'ilay fahamarinana zay nomen'Andriamanitra anao dia zao, izy mihitsy ny anenjika anao. Izy mihitsy no hiampanganao. Dia lasa lazaina fa peste ianao ny fivavahanareo mampisaraka. Zany no ilazana. Inona nefa ilay izy? Tsy hoe ianao tsy hoe satria izaho mivavaka amin'ny Jesosy dia mpisaraka aminao, tsy izay nge ilay izy. Fa ianao mivavaka amin'ny Jesosy dia tsy hizaka an'ilay vadinao ianao. Dia roahany ianao, na izy no mandeha. Dia avy amin'izay ny fanaratsiana sy ny zavatra maro samihafa tsy tenenina intsony moa zany. Avy ny fianakaviana, avy ny ray aman-dreny, tsy mandova amiko intsony raha mivavaka amin'ny ohatran'ny hoe nangalatra ange, ohatran'ny hoe nandeha nangalatra ange. Ianao nge tsy nangalatra. Nanaraka an'i Jesosy ianao ary ny fiainanao ary fiainana masina ny fiainanao satria manaraka ny Kristy ianao, fa tsy zaka an'izay. Aloha zany hoe mpangalatra ianao na mpamono olona ianao dia mbola azon'ny ataony hoe zanany ihany ianao. Fa raha manaiky an'i Jesosy ianao dia tsy tiany. Fa ohatran'ny hoe ny masina angambany ianao dia tsy tiany, tsy zakany zany le ianao mba masina io zany tsy zakany ianao. Tokony mba faly nge ny ray aman-dreny tena mba nivavaka ilay zanaka. Fa hoe lasa ny sekta tsy raha manarany fivoana fivavahantsika. Tia ny fiangonan-drazana. Tsy mandeha amin'izany amin'ny fivavahana io zany ianao. Zany ny zavatra misy zany. Tsy mahazaka an'izany. Tsy mahazaka an'izany. Ina koa ny zavatra mbola mety hitantsika eto anatin'ilay Hébreux 12. Dia izao ny zavatra mbola voateny. Izao ny zavatra teneniny eto hoe
andin'ny fadimy vakitsika tsy mivakitsika andin'ny fadimy io vakitsika mihitsy de ahoana izy izy ary adinonareo izy ny fananarana zay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe satria tsika zanak'Andriamanitra de misy fananarana zany ary amin'le fananarana zany eo ny izahana toetra tsika hoe mitoetra amin'ny finoana ve tsika sa tsy mitoetra. Anaka aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra ataony ianao aza reraka izy satria mafy ange ny fizahany toetra mafy any koa ny kapoka rehefa misy zavatra tsy mety ataonanao de kapon'Andriamanitra no mba verenanao amin'le fahamarinana mafy zay fizahany toetra zay ka aza reraka ozy izy raha resy lahatry ny anatra ataony ianao aza reraka satria mafy le fizahany toetra le anao zany de Andriamanitra zany mampairana aza reraka amin'izay ianao ary izay tian'i Jehova no faiziny ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Raha zaza sary zany ianao ny zanaka tsy tiana zany tsy mba kapohana. Raha ohatra zany ianao tokantrano no manan-janaka ianao de maditra ny zanaka ao de tsy mba teneninao na tsy mba kapohanao de tadio fa tsy tianao zany le zanaka ao. Fa matoa ianao mikapoka an'iny zaza iny ny amin'ny ditra nataony de noho ny fitiavanao azy ny kapohanao azy mba tsy handehanany amin'izay toerana izay tsony. De ohatr'izay koa ny tantanan'Andriamanitra atsika. Zanak'Andriamanitra atsika. Raha lavitsika mandeha amin'ny filanana fandriana kapohan'Andriamanitra atsika mba tsy handehanantsika amin'izay mafy zay kapoka zay fizahany toetra zay ahoana fitiavan'Andriamanitra nanaovana an'izay de aza reraka ianao amin'izay fa manekeza ho resy lahatra ny amin'ny fikapohan'i Jehova mahatsara ty zavatra ty zany. Andininy fafito famaizana no antony aretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka fa aiza moa izay zanaka tsy faizindrainy. Famaizana ny antony aretanareo izy. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka fa aiza moa izay zanaka tsy faizindrainy. Raha zanaka zany ianao de tsy maintsy mamay anao ny rainao zany mitondra anao amin'izay fahamarinana zay zany. Fa zaza sara ianao raha ohatra tsy voakapoka zany. Fa raha tsy faizina tahaka ny itondrana azy rehetra ianareo de azaza sara fa tsy zanaka. Raha tsy faizina ianareo de zaza sara izy. Zay zany mikasika an'iny. De farany andininy fahasivy ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo no vakitsika farany. Ary koa isika dia nanana ny iray ny nofontsika ho mpanafay atsika ka efa nanaja azy. Tsy mainka ava fa ny aneketsika ny rainy fanahy fa ho velona isika. Fa ireny dia nanao izay nahafay antsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony. Zany hoe ny raintsika ranofo ary zany nanafay antsika tamin'ny andro vitsy araka ny sitrapony tamintsika mbola zaza. Fa izy kosa zany hoe Andriamanitra dia niaso antsika mba handraisantsika ny fahamasinany. Zay zany ny anton'le kapoka sy fizahany toetra. Andriamanitra zany manafay antsika na mizaha toetra antsika mba hitondra antsika amin'ny fanasoavana, mba handraisantsika ny fahamasinany. Zay zany ny anton'le finoana. De le finoana zay nge mahatonga izy hoe ny finoana zany de zao hoe fizahana toetra. Ka ny fizahana toetra nefa de zao ohatran'ny any amin'ny toeram-pianarana reny zany ny finoana. Toeram-pianarana de zao hoe misy ny klasy any T1, T2, T3, T4, T5. Miditra 6e any amin'ny collège, mifara amin'ny 3e, miditra indray lycée seconde, mifara amin'ny terminal. Ka rehefa miakatra klasy ianao any am-pianarana, hoe mifindra T2 ianao de inona ny zavatra atao aminao? Mila manala fanadinana zany ianao de zay ianao vao mifindra T2. Ka iny fanadinana iny inona ny dikan'iny fanadinana ataonao aminao iny? Iny zany ny atao hoe amin'ny teny frantsay épreuve ny dikan'iny. Le épreuve nefa ny dikan'le épreuve de zao hoe fizahan-toetra ny atao hoe épreuve. Zany hoe rehefa manala fanadinana zany ianao de jerenao hoe hainao reny zavatra nianaranao nandritra ny taona, raha hainao zany de afaka fanadinana zany de mitombo klasy. Zany hoe mitombo niveau indray zany ianao de zay koa le finoana. Le finoana zany na le kapoka zany na le fizahan-toetra miaratra amintsika zany de zao mba ahafahantsika maninona mitombo klasy zany.
Andriamanitra tsy hanome zavatra mavesatra be tsy ho zakanao fa ny zavatra omen'Andriamanitra dia nataony ho zakanao ny zavatra omeny anao. Ary manome lalana koa izy ahafahanao hivoaka mpandresy amin'izay toerana misy anao zay. Ka raha manome zany izy tsy tonga dia amenao zao ny zavatra tonga dia tsy ho zakanao no omenao fa fantatra fa fantany tsara fa zavatra zakanao no omeny anao. Satria izay mihitsy ny lazay ny tenin'Andriamanitra. Jerentsika kely zay atao amin'ny Korintianina voalohany izy iny a. Toko 10 a dia ny andininy andininy 17. Dia izao ny teneniny ato. Korintianina voalohany toko 10 dia ny andininy 17. Dia inona ny zavatra teneniny eto? Tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Tsy misy fakapanahy izy izay tsy natao tsy ho zakan'ny olombelona zany. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Andriamanitra zany tsy hanome zavatra mavesatra tsy ho zakanao. Ary amin'izay zavatra omen'Andriamanitra zay fa momba ny fakapanahy izy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Andriamanitra mihitsy zany manome solution anao koa ahafahanao mivoaka mpandresy amin'izay zavatra zay. Dia eo zany le izy manao hoe tsy hoe ianao vao amin'Andriamanitra dia tonga le fizahan-toetra dia tena hoe tsy zakako ty. Fa matoy ny men'Andriamanitra iny dia fantatr'Andriamanitra fa zakanao iny. Ary asian'Andriamanitra miankana aminy ianao hivoahanao mpandresy amin'iny fizahan-toetra omeny anao iny zany. Dia rehefa tonga zay fanadinana zay zany na zay laza adina zay na zay épreuve zay dia mila miatrika fanadinana zany fa tsy mitsoaka fanadinana ianao tonga le fanadinana dia milefa. Tsy vitako io milefa. Hatreo. Apeotra ao amin'Andriamanitra dia hatreo. Dia rehefa mivoaka mpandresy anao amin'Andriamanitra ka mifikitra amin'ilay finoana zany zay omen'Andriamanitra anao satria napetraka ao aminy zay zavatra zay. Fa rehefa tena mino an'Andriamanitra ianao nitolomanao am-bavaka iny. Tolomanao am-bavaka iny nianatra ny tenin'Andriamanitra ianao nandinika ny tenin'Andriamanitra mifampahirezana sy mba hahafahanao mivoaka mpandresy amin'io ady io. Mety nitolomanao amin'ny fifadikanana mihitsy ihany koa ary. Dia hatreo. Fa zay Andriamanitra efa nanome lalana hivoahanao mpandresy. Dia inona le lalana? Amin'ny alalan'ilay fifadikanana, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny fianaranao ny tenin'Andriamanitra. Dia matoky an'Andriamanitra anao amin'iny. Fa Andriamanitra mihitsy no hamoakanao mpandresy amin'iny. Satria efa nijoro taminy ianao hoe raha mitandrina ny teniko ianao dia za hiaro anao amin'ny andro ny fakapanahy. Zay le resantsika teo. Tonga zany le izy amin'izay le fizahan-toetra io, le fakapanahy zany io. Dia ahoana? Andà ianao sa tsy andà zany? Joro ianao sa tsy joro? Voaka mpandresy ianao satria nahoana? Natoky an'Andriamanitra zany ianao. Nijoro tamin'ny fahamarina zany natoky an'Andriamanitra zany ianao. Dia zava-dehibe loatra zany raha te 1 zany ianao dia mba niakatra te 2 indray zany ianao. Dia ohatr'izay zany mandra-patapitry ny fofonaitsika zany amin'ny hazakazaka kristianina satria zay le hoe hazakazaka teo amin'le hoe mba ahafahantsika mihazakazaka amin'le inona moa le zavatra nyteneny teo hoe amin'le loka zany zay omen'Andriamanitra antsika zany. Dia mandra-pahafaran'ny tantaran'ny fiainantsika kristianina zany dia zao tadidio. Fa misy ambaratonga foana tsy maintsy atsehantsika zany, misy examen ataontsika foana mba hitombotsika. Satria tsika tsy zaza sary fa no fitiavan'Andriamanitra no asian'Andriamanitra anatrehantsika an'izay zavatra zay zany mba hitombotsika ara-pinoana foana. Fa rehefa tsy mitombo ara-pinoana zany ianao dia T1 foana zany ianao na garabola foana jardin d'enfant zany misy anao zany garabola anao zany. Rehefa tsy mitombo zany ianao dia zay ny toerana misy anao zay. Fa rehefa mitombo ianao dia mitombo foana zany ianao. Tombo foana zany ianao inatrehan'Andriamanitra mikasika an'izay zavatra zay. Dia faranantsika amin'iny moa le teny teo zany eo amin'le Hébreu toko 12. Hébreu toko 12. Irenantsika kely izy teo. Dia le andininy 10 dia izy hoe fa ireny dia nanao izay ahafay antsika, zany hoe ny raintsika izay nitaizantsika zany. Ireny dia nanao izay ahafayntsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony tamin'ny mbola nitaizantsika. Fa Andriamanitra kosa izy, fa izy kosa, zany hoe Andriamanitra, dia niasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizany rehetra dia tsy mba hatao ho mahafaly andro anaovana, fa mampahory
zany hoe ny famaizan'Andriamanitra zany dia tsy mba mahafaly zany, mafy, tena mafy zany io, mampaoro, miatra manaina io, mafy zany io famaizan'Andriamanitra io, tsy zakazakaina io, tena mafy io. Fa ny famaizanareo dia ahoana izy teo? Fa ny famaizanareo tsy mba natao hahafaly andro anaovana, fa mampahory, fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Rehefa afaka zany ny famaizana iny, ny fizahan-toetra iny, dia ahoana izy? Dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana, mitondra vokatra zany iny, vokatry ny fahamarinana ny azonao amin'iny, hiadanana amin'izay nanaovana azy izy ozy izy. Zany hoe misy vokatra zany zay, misy vokatry ny fahamarinana, zany hoe mitombo zany ianao, mitombo klasy ianao, mitombo niveau ianao, mitombo fahamarinana zany ianao, mitombo fahamasinana zany ianao amin'Andriamanitra. Zay ny vokatra le finoana, vokatra le ady zany amin'ny fakapanahy. Zay le finoana zay. Dia zay ny ampaherezana ny Laodikia zay mbola mitoerana ny Laodikia io zany, dia zay ny ampaherezana anazy manao hoe raha mbola tsy nividy an'izay finoana zay tao amin'i Jesosy Kristy dia mividiana. Vidio zay volamena voadio tamin'ny afo tao amin'i Jesosy zay mba hitombonao ara-panahy. Mitombonao amin'izay fahamarinana zay. Fa le kapoka ankeo izy teo, tsy hoe mahafaly, fa marary. Fa ny kapoka rehetra dia marary. Fa rehefa afaka avy eo ianao, dia mitombo amin'ny fahamarinana hozy izy. Mahasoa anao izay zavatra zay ary mitondra anao ihany koa amin'ny fahamasinana izay zavatra zay zany. Zay ny ampaherezana antsika, fa tapitra indray fotoanantsika tamin'ity an'ity. Mbola eo ihany tsika zany aloha, mbola Laodikia antsika, mbola tsy tonga ta, mbola tsy vitantsika koa raha le resaka hoe fitafiana, inona moa ny hevitry ny fitafiana fotsy, na hoe inona le resaka le hoe odi-maso, mbola tsy tonga amin'izay tsika. Dia amin'ny lesona manaraka indray tsika miresaka amin'izay, fa zava-dehibe loatra ny resaka izay niresantsika tamin'ity an'ity, hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io ny nahafahanay niara-nianatra ny teninao sy nandinika izany tamin'ity an'ity. Lehibe loatra ny fitiavanao anay, ary tsy zaza sary izay fa matoa izany teny izany mbola tonga eto anatrehanay Andriamanitra dia noho ny fitiavanao, hikapohanao anay, hananaranao anay, hizahanao toetra anay, mba hividiananay le finoanao aminao Andriamanitra, mba hitombonay amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahamarinanao. Mana-masinanay rainy amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana, dia raina sy ankalazay ny anaranao Andriamanitra, sandratra iavy ny anaranao Andriamanitra. Halleluia, halleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona ny ratanay izany vavaka izany raha eto anatrehanao. Halleluia. Amen. Dia sorantsika ny tompo lehibe ny fianarana izay nataontsika tamin'ity an'ity. Manasa antsika indray mahandra-piona zany. Manaraka indray. Bye bye daholo.